Hallelujah, for the Lord God Almighty. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, singing holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God, are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Amen.
Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, glory. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Sing it again. Worthy, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, all the honor and glory. There is one on the throne, 'cause there is one on the throne. His name is Jesus, 'cause He is holy. He is worthy. He is worthy of praise, all the honor and glory. Worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. And elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Worthy, 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 worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. There's no one like the Lord. Who is like the Lord? There is no one, there is no one, there is no one. Ampifaliana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa amin'ity session fahefatra ity amin'ny fampianarana tahotra fanajanan'Andriamanitra. Faly be tafiaraka amintsika tsiraray avy eto androany ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsiraray avy. Asaina isika hanoratra eo amin'ny commentaire fiadanan'i Jesosy tiana lalaina. Norbert, Laurent Ravaka, tiana lalaina. Dia faly tafiaraka amintsika amin'ity bonsoir sitraka hony Andriamanantena. Fiadanana Antaso Faustine Corbel. Miaravantsika rehetra fiadanana Ornelia. Dia aiza dino ny manao partage ny live-tsika. Afaka mitage ihany koa tsika izay namantsika tiantsika hanaraka ny fampianarana. Nathaniel Rakotonerina AOG SS4. Aiza dino ny manao présence. Ny présence antsika moa zany azahoantsika an'ilay boky dia AOG SS4 satria lesona fahefatra isika androany. Fiadanana Veromanitra Rakotomalala.
Pasteur Josiane Randriambahiny, fiadanana Tsiky Malala, Tain-Jesosy Chantal Rafanomeza Tsoa, Tain-Jesosy Pasteur Hyacinthe, eny tompoko, Tain-Jesosy daholo tsika rehetra. Shalom Nomenjanahary Lovasoa, fiadanan'ny tompo Andriamanantena Joseline, de asaina atrantsika tena hoe andray anjara, de miomany ianao amin'ny naoty karnie kely na kahie andraisana ny naoty mba ahafahantsika mandray zavatra, satria andray zavatra indray tsika androany. Tsara Jesosy Joanna Ralantoarson, Tain-Jesosy, fiadanana Sylvia Andria Nantenaina, fiadanana Verivero fiadanana Ardrenne Kia, Tain-Jesosy Galio Lucienne, Shalom Nathanaël, fiadanana Joséphine Adeline, fiadanana fiadanana Joel Part, isy daholo tsika rehetra falitafiaraka amintsika. Fiadanana Xavier Trema, Tain-Jesosy manokana ianao, eny tompoko. De tonga ny fotoana ahafahantsika hifampizara, asaintsika noratra eo amin'ny commentaire eo afaka soratanao ihany koa ny toerana misy anao mba ahafahanay mirary soanao izany. Fiadanana Solonirina Mikaela, fiadanana Sara Fiderana, faly mahitanao, fiadanana Faralamahery, fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Shalom Veroanitry ny ala, Tain'Andriamanitra manokana tompoko. Laurent Ravaka, Tain-Jesosy. Joseline Patricia, fiadanana. Pasteur Josiane, fiadanana Kiady Randriana Solo, fiadanana Irina Rakoto, fiadanana. Veromanitra Rakoto Malala, fiadanana. Tsiky Malala, fiadanana Nathaniel Rakoto Irina. Sitraka Randrianaivo, eny tompoko. Fiadanana Tatiana RN Voahirana, fiadanan'i Jesosy Shalom Nathanaela Andriambolomana, eny tompoko. Mino izay fa andray afatra sika. Tsy haiko aloha ianao fa nandritran'izay 3 andro izay dia tena nisy lesona be dia be, tena nanova fahatsapahana, nanova fandresen-dahatra noraisintsika tamin'ny alalan'ny mpanompony. Izay no ela fa fitiny kely ny lesitsika tamin'ny omaly niresakitsika momba ny fahamasinana. Niresaka momba ny fahamasinantsika omaly. Androany indray zany tsika hiresaka momba ny tenin'Andriamanitra, izay no resahantsika. Ka efa miaraka amintsika ao i Proveur Epafra izay talehan'ny fianarana Aisom, izay tena hoe anisan'ny fahasoavana ny ahafahantsika mandray an'izao fampianarana izao. Miaraka ihany koa tsika amin'ny Proveur Bali Andriamisaina, dia mino fa efa vonao ambadimbadika eo izy mirahalahy miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Faly izay tafiaraka aminareo dia omena anareo fitenenana tompoko. Miaraba Pasteur Narendra, miaraba ihany koa Brother Bali, miaraba antsika mpiaino tsiraray avy hitondra teny fiaravana koa ngamba Brother Bali avy any amin'ny tokantrano misy azy.
Miaraba Pasteur Naringa, dia miaraba anao koa Professeur Epafra, miaraba antsika rehetra izay mbola manaraka tsy tapaka an'ity fampianarana ity tena tahian'Andriamanitra manokana isika ary tena faly indray tafaraka amintsika rehetra androany ny fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetra. Amen. Ho antsika rehetra izany zavatra izany dia ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ka dia mankasitraka anareo mirahalahy dia mankasitraka indrindra ihany koa ny mpiaino sy ny mpanaraka rehetra araka ny voatonona teo mety misy ny mbola tsy voatonona fa tahina foana tahin'Andriamanitra indrindra tsika tsiraray avy ary mankasitraka anareo tsiraray avy amin'ny fahasotoana be ho amin'ny tenin'Andriamanitra ny etaeta ho amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao dia misy tokoa etaeta anankiroa mifamaly dia kristianina olon'Andriamanitra tenan'i Kristy izay mangetaeta mafy ny tenin'Andriamanitra sy alalan'Andriamanitra dia misy koa ny etaeta avy any an-danitra ny etaeta ny fanahy masina mihitsy ameno atsika tsiraray avy miaraka amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia miteny fa ny tany dia ho rakotry ny fahalalana an Jehova tahaka ny fandrakotry ny ranomasina ny tany izany. Tahaka ny fandrakofan'ny ranomasina ny tany no andrakofan'ny tenin'Andriamanitra ny fahalalana an Jehova. Noho izany dia mankasitraka atsika ary dia andao manana ny fosin'ny fanahy raha sitrakareo andao mantsika ny fotsika sy ny fanahintsika ho amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity za mino fa manan-javatra ambara ny tompo mahakasika ny loha hevitra ny amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Dia tena raha sitraka ao dia mitenena fotsiny hoe Jesosy hoe tena mitenena amiko indray fa dia mangetaeta tsotro izao tena mangetaeta anao tsotro izao tena te aheno ny feo anao tsotro izao amin'ity androany ity dia meo handray ny fanambarana, meo handray ny fitombona lehibe tsy takatra ny saina. Amen. Ny serasera ny fanamasina atolotry ny tompo anao zany ny fanambarana tsy takany taloha tsony ny fiainanao ho iaho hoe tsy takany taloha tsony ny fiainanao rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra tahaka izao ianao ka sokafo ny fonao, sokafo ny fanahinao ary be dia be ny zavatra tokony azontsika ifantohana sy atao ao anatin'izao takariva izao nefa dia indretontsika miaraka mangetaeta ny tenin'Andriamanitra androany. Andaontsika hisaotra an'Andriamanitra, andaontsika hankasitraka ny tompo, andaontsika hanatona an'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity. Andaontsika hiaraka hiteny hoe Jesosy hoe tena mangetaeta anao indray izahay, maniry mafy anao indray izahay. Andeha hanasa mpanajana ny Brother Bali mba hitarika antsika ao anatin'ny fanatrihan'Andriamanitra amin'ity fotoana androany ity dia sokafo ny fanahinao, sokafo ny fonao ho amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra androany. Alleluia. Miaraka hivavaka tsika. Andriamanitra misaotra anao izay fa tena privilège lehibe ho anay ny ahafahanay manantona anao eo amin'ny fanatrehanao amin'izao fotoana izao. Fa n'aiza misy anay dia fantatray fa eo ny fanatrehanao. Tena manaja anao izay manome voninahitra anao izay. Ianao no mahalala ny fonay, mahalala ny situation anay rehetra amin'izao fotoana izao. Fa sokafanay ny fonay Jesosy, sokafanay ny fanahinay, mitenena aminay fa tena mangetaeta anao izay. Fangio manokana izay androany izany zavatra tena angatahana fa ny masina dia ny famangina manokana, ny fandresen-dahatra avy aminao ary ny hery ahafahanay mankatoa anao izay rehetra ampianarinao anay. Sokafanay malalaka ho anao ity fotoana ity, tena hiasanao mahery fa ny masina any amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy izay mandray an'izao fampianarana izao. Ary feno fiadanana izay Andriamanitra raha mandray ny teninao androany. Dia fiadanana mihoatra noho ny fahalalahana rehetra Andriamanitra. Mivavaka izay androany mba ho tahina ny connexion, no ho tahina ny lafiny teknika rehetra mba tsy hisy ho tapatapaka mihitsy. Ary nini na asan'ny bevoly, nini na sakasaka nataon'ny bevoly dia roahana, potehana, ravana amin'ny anaran'ny Jesosy. Fa tonononay kosa hoe tomombana soamantsara ny fotoana androany. Voninahitra dia ho anao rery any Jesosy, ho anao mandrakizay fianarefanao hatramin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana fangatahana ny mivavaka izany. Amen.
amen, amen, amen. Tahinany antsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo a. Ary dia araka ny nampitainy pasteur Narindra teo a, dia miditra amin'ny session larana fahaefatra antsika androany a, izay andraisantsika sy resahantsika manokana mahakasika ny fanajana tenin'Andriamanitra. Zay zany a ny lohahevitra antsika amin'ity fotoana androany ity, dia tsy inona zay fa fanajana tenin'Andriamanitra. Hianatra antsika zany a androany anaja ny tenin'Andriamanitra. Dia ahoana moa zany hoe fanajana tenin'Andriamanitra zany, fa zavatra anankiray tena manan-danja be mihitsy a ny fahaizana manaja tenin'Andriamanitra izany, satria dia haitsika hoe mihaino toriteny zany a, mamaky soratra masina zany a, ny mandray a teny avy amin'Andriamanitra, sy teny omen'Andriamanitra na amin'ny alalana mpanompon'Andriamanitra io a, antsoratra io a, na ambavy io a, na amina antsary io a. Zao antsika manaraka live a, izany a, raha hianatra antsika momba ny fahatahorana n'Andriamanitra, dia manan-danja ny andraisantsika toromarika avy ao amin'ny baiboly momba ny fanajana ny tenin'Andriamanitra, fanajana ny soratra masina, izay a omen'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Dia mazava ho azy tafiditra anatin'izay koa ny resaka hetsika ataonao a, fankatoavanao a ao anatin'izany a. Zay le izy pasteur Narindra, zay le mahakasika ny tenin'Andriamanitra zay, ka dia inoko mihitsy a, fa dia fitahina ho anao ity session-tsika larana fahaefatra ity a, izay a andraisantsika mahakasika ny tenin'Andriamanitra. Ary any amin'ny farany zay dia anao filazana raha sitrakareo a mahakasika ny session-tsika rapitso a, session larana fahadimy a, sy ny session larana fahaenina, izay a ifarana rapitso a. Dia mivonona koa tsika zany a amin'izay a, mety hoe fahafahantsika miaraka farany a rapitso a izay. Zay no ela fa andao raha sitraka ao a avy hatrany dia asaintsika ny mpanompon'Andriamanitra John Bevere, izay hitondra ny session larana fahaefatra ampianatra antsika mahakasika ny tenin'Andriamanitra. Rosoarintsika tompoko. Miarabantsika rehetra tonga soa indray amin'ny lesona fahaefatra amin'ity fampianarana ity, ary hita fa miha mahafinaritra hatrany ny lesontsika arakaraka ny andehanantsika lavitra, fa ny fahatahorana an' Jehovah dia azo zaraina sokajy roa. Ny voalohany dia mangovitra amin'ny fanatrehany, ary hitanao manerana ny soratra masina izany. Ny faharoa kosa dia mangovitra amin'ny teniny, ary io no ifantohantsika amin'ity lesona iray manaraka ity. Ka ao amin'ny Isaia 49 dia misy teny iray mahaliana ao. Ny zanak'Israely dia nanomboka nanompo an'Andriamanitra araka izay itiavany azy fotsiny. Izany hoe ny fantenany ny zavatra izay tiany ankatoaviny avy amin'Andriamanitra, ary ny tenin'Andriamanitra tsy mahaliana azy kosa dia hodiny fanina. Ary dia tonga Andriamanitra niaraka tamina mpaminany laza fanambarana hoe, izao ny lazain'i Jehovah, ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotro, ka trano manao ahoana no ataonareo ahy? Raha jerena dia toa miteny izy hoe, aiza ary le trano izay ataonareo ahy? Fa izao ny lazainy izany Andriamanitra, ka inona no ataonareo ahy? Zany hoe mihevitra ny zanak'Israely hoe hitondra fanatitra sorona ho an'Andriamanitra, nefa hiaina amin'ny fahotana ihany izy. Izany hoe fantompantenany ny zavatra izay mampahazo aina azy, ka tsy raharainy kosa izay tsy tiany ankatoavina. Ka nanao an'ity fanambarana ity Andriamanitra hoe, ho tahiko izay olona manana fo feno fanetrentena, izay mangovitra amin'ny teniko. Ka ilay teny hoe ho tahiko ny olona izay amin'ny teny hebreo dia manan-danja io teny io. Midika io hoe mijery, mibanjina, manara-maso. Ny hevitra io dia somary mijery tsara amin'ny fifantohana amin'ny zavatra iray. Ka ny zavatra izay lazain'Andriamanitra eto dia hoe karazan'olona tahaka izao no enoiko e. Mihevitra reto zanak'Israely reto fa ahaliana n'Andriamanitra amin'ny fanomezana fanatitra, fa hoe ny tompo ireto ny olona izay hoenoiko mihitsy, izay manilty tena sy toritory fo, ary izay mangovitra amin'ny teniko. Ary io no tiako ifantohana. Inona ary ilay hoe mangovitra amin'ny tenin'Andriamanitra? Manao fanambarana Paoly amin'ny Filipianina 4:12 manao hoe, ry malala
tahaka nefa nankatoavanareo hatrany. Enoy ilay teny hoe nankatoavanareo hatrany. Tsy fony teo aminareo ihany aho. Fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo aho. Miasa mitahotra sy ovitra ahatanteraka ny famonjenanareo. Ny fahatahorana an Jehovah dia manome anao fahaizana ny ankatoa azy na dia tsy eo amin'ny fanatrehany aza. Fa amin'ny fotoana izay atsapanao fa toa tsy eo ny fanatrehany. Rehefa mamaky an'ity teny ity ny olona dia i Paoly izay miteny amin'ny Filipianina no hitany. Hoe nankatoa ahy nareo tamin'izaho tany, fa rehefa tsy any aho dia tiako nareo mba hankatoa be koa. Io dia tsy afatra avy amin'ny Paoly ho an'ny Filipianina akory, fa io dia afatra avy amin'Andriamanitra ho antsika mpino. Fampiasain'Andriamanitra i Paoly miteny amina fiangonana iray, mba hampitana amintsika fa Andriamanitra dia miteny amintsika karaha ny tena lazainy. Hoe nareo mankatoa rehefa mahatsapa ny fanatrehako, fa mankatoa ve nareo rehefa tsy tsapanareo ny fanatrehako? Inona ny manome anao fahafahana hankatoa rehefa tao tsy tsapanao ny fanatrehany? Ny tahotra sy ny ovitra. Alao me ohatra antsika mba hahatonga an'izy hazava tsara. Mora mankatoa an'Andriamanitra rehefa anaty konferansa, ary matanjaka koa ny fanatrehan'ny tompo. Tsara fanahy be ny olona rehefa miresaka. Mora mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Mora koa mankatoa ny tenin'Andriamanitra rehefa mahazo valim-bavaka, ary Andriamanitra koa manatanteraka ny iriny fotsika. Fa ahoana kosa amin'ity tranga ity? Raha misy namana iray mpiara-miasa izay tokisanao mihitsy ka mandainga milaza lainga momba anao, ary voaroka mihitsy ianao amin'ilay asa. Anao izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ve ianao? Amela azy ve ianao? Eo ny tena ahitana ilay hoe mangovitra amin'ny teny. Ankatoan'Andriamanitra foana na mahatsapa ny fanatrehana anaty konferansa, na somary tsapako fa lavitra ny fanatrehany. Ka ny olona iray izay mankatoa an'Andriamanitra foana amin'ny fony rehetra dia tsy azo zongozonina mihitsy amin'ny fanarahana ny fahamarinana fototra. Izany hoe io no fahamarinana fototra izay miorina amin'ny fahatahorana ny tompo, ary io dia hahatonga anao ankatoa foana na dia toa tsy tsapanao aza amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Voalohany, Andriamanitra ny mahalala izay tena mahasoa ahy. Faharoa, Andriamanitra dia fitiavana madio ary izany ifantohan'ilay fitiavany. Fahatelo, Andriamanitra tsy ampanao azavatra izay animba ahy. Izay lazainy dia tsara foana ny hafarany. Fahaefatra, izay lazainy dia isafidy ny ankatoa aho. Eny ary, ka izao zany no atao hoe mangovitra amin'ny teniny. Avoitrako misimisy kokoa ilay izy. Inona ny porofidimy ahitana fa mankatoa sy mangovitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona iray? Voalohany, ankatoan'Andriamanitra avy hatrany izy. Faharoa, ankatoan'Andriamanitra na dia tsy misy dikany azy. Fahatelo, ankatoa izy na dia tsy misy tombontsoa azy aza. Fahaefatra, ankatoa izy na dia mandratra azy. Fahadimy, ankatoan'Andriamanitra izy ary fankatoavana 100 isan-jato. Horesahako tsirairay izy ireo. Voalohany ary, ny olona izay mangovitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia ankatoan'Andriamanitra avy hatrany izany olona izany. Jereo nge ny Luka 7:7-5 dia mitodika amina lehilahy iray Jesosy ka manao fanambarana manaitra. Hoy izay avy anaraka ahy. Wow! Ilay pahary izao rehetra izao mihitsy no manatona dia miteny aminao ka milaza hoe avy manaraha ahy. Fa nivaly tenin'ilay lehilahy dia izao hoe, Tompo, aleo aho, aloha, andevina ny raiko. Ity lehilahy ity tsy milaza hoe tsy andeha anaraka an' Jesosy izy. Anaraka mihitsy fa mbola manana zavatra izay mahaliana kokoa ary izay no ataoko voalohany tamin'izany andro izany. Raha toa ka ianao no lahamatoa amin'ny ankonana ka mandevina ny rainao ianao, dia mahazo lova avo roeny. Raha foinao ilay andraikitra fandevenana ny rainao amin'izany, dia makany amin'ilay aivondray ilay lova avo roeny ary tsy mahazo ianao. Ka ny an'ity lehilahy ity izany dia ny volany no lohalarana alohan'ny tena fankatoavana an' Jesosy avy hatrany. Avy eo Jesosy dia nitodika tamin'ny lehilahy hafa ka hozy izy hoe manarahy, ary mbola fanasana lehibe izany. Hoy ilay olona hoe, eny Tompo, anaradianao aho, sainga aleo aloha aho, andeha hanao velomany ao an-tokantranoko. Izany hoe mbola misy fifandraisana tena tiako be mihitsy hany a. Misy fianakaviana tsy maintsy ataoko veloma mihitsy. Tiako hita hoe ekeny ve ny fandaozako azy ka manaraka anao. Aleo aloha ahy resaka tsara amin'zareo toa tahaka izany mihitsy le firesany eto raha jerena. Izany hoe tena manaiky izy fa hoe anaraka an' Jesosy tokoa izy. Fa aleo anao izay manandanja amiko aloha. Ka
raha toa tsika ka mitarehdrehetra mifankatoavana an'Andriamanitra satria misy olona na zavatra hafa mbola manandanja dia izany olona na zavatra hafa izany no metsika aja kokoa no Andriamanitra. Izany dia tsy fahampiana tahotra masina ary mahaliana fa farany toko fahasivy ao amin'ny lioka izy io ka tsy fantatsika hoe mifampitohy enge ilay toko fahasivy sy ilay toko fahafolo io. Andiny farany amin'ilay toko fahasivy ny tenin'ilay lehilahy be fialantsiny io ka jereo ange ny toko fahafolo andiny voalohany. Rehefa afaka izany, inona le izany? Rehefa vita ny resaka tamin'ireo lehilahy roa ireo sy ny hafa ihany koa, ireo dia nanana lara-pameana amboniny an'i Jesosy. Rehefa afaka izany, ny tombo dia nanendry. Eny ary, maro no nantsoina fa vitsy no fidina na nitendrena. Nahoana no maro no nantsoina nefa vitsy nitendrena na nitondrona? Satria vitsy no mangovitra amin'ny teniny sy tokisana tsara mba ho tendrena sy ho fidina. Ary rehefa afaka izany, ny tompo dia nanendry fitopolo hafa ka naniraka azy tsiroroa mba hialo azy. Ka ireto olona izay nanana ny lara-pahamehany ireto dia nidify ilay fahafahana mba ho iraka i Jesosy. Ka raha sitraka ao dia soraty ity zavatra lazaiko ity ary. Ny zavatra izay tsy fahotana nefa ataonao misongadina alohan'ny tenin'ny tompo dia lasa fahotana. Misy fanoharana zao amin'ny Luka toko 4:12. Efa vonona le fanasana lehibe. Hoy ilay lehilahy, za mbola pakabady, tsy fahotana akory zany a. Ny anankiray kosa mbola andeha vity tany, tsy fahotana akory zany. Fa nanao fanambarany Jesosy amin'ny faran'ny fanoharana. Tsy hisy hihinana na androko ireny olona ireny na dia ray akory aza satria nangatakandro. Ilay zavatra izay tsy fahotana, izay natao ambony no ny tenin'ny tompo, dia lasa fahotana. Faharoa, ilay hoe mangovitra amin'ny tenin'ny tompo, dia mankatoa an'Andriamanitra ianao na dia tsy misy dikany aza izany. Asa ianao rehefa nasain'Andriamanitra, nanao zavatra izay toa tsy misy dikany akory na dia mbola voaroa volana aza ianao nandray famonjena. Inoko fa ny akamaroantsika ilaza hoe eny. Aleo nge hanome anao ohatra vitsivitsy aho. Misy dikany ve zany hoe manao feta rora amin'ny tany zany ka apetraka amin'ny mason'ny jamba? Aveo izy rahanao anasa azy, saingy ny vokatra zany nahiratra le jamba. Misy dikany ve ny manapoka rano, ny siny fasiana divay anatina lalonam-panambadiana? Kanefa dia divay no ilaina, fa divay tsara indrindra ny vokany aveo. Misy dikany ve ny manome toromarika tatsambo izay efa manana traikefa be mihitsy mba tsy hanary an'le sambo nefa efa manana salotraina isika? Fa dia voavonjy daholo le tao anaty sambo. Misy dikany ve ny miala amina kroazadina tanàna lehibe iray ka lasa makany an-tany efitra nefa Etiopianina 3 nandray ny famonjena ny vokatra izany? Misy dikany ve ny mamela izay olona nandratra anao, fianakavianao na olona akaiky anao? Tsy tokony hinjinja amin'ny vokany izy. Misy dikany ve ny mity izay mankahala anao? Misy dikany ve ny manisoany izay olona manisy ratsy anao? Misy dikany ve ny manajany izay tsy manaja anao akory? Tsy misy dikany daholo reo. Kanefa rehefa matahotra an'Andriamanitra tsika dia mankatoa na dia tsy misy dikany aza. Ny Baiboly dia milaza, matokia an Jehova amin'ny fony rehetra, aza miankina amin'ny fahatakaranao, ka tsy ao ny sitrapony amin'izay rehetra ataonao ka asehony anao ny lalana. Ka misy fotoana izay asain'Andriamanitra manao zavatra tsy misy dikany tsika, fa Jesosy dia milaza hoe le fahendrena dia aseho amin'ny alalan'ny vokany ihany. Izany hoe rehefa mankatoa an'Andriamanitra tsika amin'ny tsisy dikany dia mahagaga ny vokatra hita. Za zao dia namela heloka lehilahy iray izay tena nandratra ahy, tsy azoko mihitsy ny antony, fa ny fitahiana sy ny tombontsoa azo tamin'ilay izy dia tena lazaiko aminao fa tsy hay lazaina mihitsy. Eny ary, larana fahatelo, ny mangovitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia isika mankatoa na dia tsy misy tombontsoantsika manokana aza. Efa 7 taona zay nanao asa fanompoana ary malahelo mihitsy mahita ny fiangonana Amerikanina, satria raha amporisika ny olona hankatoa an'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy lazainao aminy aloha ny tombontsoa ateraky ny fankatoavanao azy. Tombontsoa manokana io a. Raha mivavaka ianao na manome dia men'Andriamanitra an'ity. Ary mario ange, ianao ve mahita olona milahatra ka mifandrombaka toerana mba handre hafatra momba ny fankatoavana? Tsia, raha izany no ataonao loha hevitra ka hanaovanao filazana dia tsisy olona ilahatra ho avy amin'ny konferansanao zany. Fa tsy maintsy harangaranganao foana ny tombontsoa azony raha toa ka amporisika olona ianao hankatoa, fa tsy zany ny olona izay tena matahotra an'Andriamanitra satria le ao anatiny mihitsy dia efa manana faniriana ny hankatoa an'Andriamanitra. Ka Salamo 7:12 dia milaza fa misy valisoa an'izay mankatoa. Valisoa lehibe fa tsy valisoa tsotra ho an'ny olona izay mankatoa. Andriamanitra miteny
raha mankatoa ianao dia misy valosoa lehibe fa Jesosy tsy nandeha nitety olona ka nilaza hoe manara ianao ary raha ohatra ka manaraka ianao dia azo antisy fa tonga dia izy hoe manara ianao avy eo le olona mahita ny tombotsoany. Inoko fa Estera no ohatra tsara indrindra mahakasika izany. Izy ny mpanjaka vavy ny firenena lehibe indrindra eran-tany, Persianina io. Ka ny vadiny mpanjaka n'izao tontolo izao raha tena jerena zany. Ary ny mpanjaka dia nanana mpanolontsaina ratsy, Hamana no anarany. Hamana dia nankahala ny Mordekay izay havany Estera. Ary tsy Mordekay ihany no tiany nandony sasany izany fa ny jiosy rehetra. Nandresy lahatra ny mpanjaka izy mba handringana ny jiosy rehetra maneran-tany ao anatiny indray andro monja. Ary izy tsy nalala hoe Estera dia jiosy ary tsisy nalala koa zany, afa-tsy Mordekay havany ihany. Namporiseny Mordekay anatona mpanjaka mihitsy Estera, nefa izy Estera hoe na dia vadina mpanjaka za ka miditra ny efitrano fiandrianana ary tondrony amin'ny tehim-panjakany aho dia ho tapaka ny lohako, na dia mpanjaka vavy aza. Dia ozy hoe Estera, ho amin'izao fotoana izao mihitsy no nitondran'Andriamanitra anao amin'izao fanjakana izao. Teneno ary ny olona rehetra mba hifady hanina fa izaho any amin'ny mpanjaka ary raha tapaka ny lohako dia alao tapaka any. Dia nafohiny mihitsy ny zavatra rehetra na dia hatramin'ny lohany aza ka tsisy tombotsoany. Fa nankatoan'Andriamanitra izy nahoana satria izy dia nangofotra tamin'ny tenin'i Jehova. Tsaroko tsara tany Armenia, nitory tamina konferansa nahitana mpitarika 530,000. Nafinaritra be mihitsy izany konferansa izany. Vita le konferansa dia nanapa-kevitra ny vady mba andeha hitsangatsangana teny an-dalambe. Nisy tovovavy anankiroa tsara tarehy nivoaka ny restaurant dia niresaka tamina mivady teo izany amin'ny farisen-dahany. Nanontaniana izy dia namaly izy hoe zay ozy izy avy any Iran. Avy eo dia niteny taminay niray tamin'ireo tovovavy ireo hoe nanaova mpitandro filaminana fitsikilovana ny findayako. Izany hoe nanatrika konferansa izy ka nanaova polisy fanaraha-maso. Dia izao nilazaiko taminy ary hitako fa adalàna be mihitsy ny teny nilazaiko taminy. Dia mbola hiverina any Iran ve ianao? Maninona raha tsy makany? Tamin'ny fahatsara-panahy no nitenenany tamiko hoe sady feno fahavononana be mihitsy. Iza ny hitory filazantsara amin'ireo olona ireo raha tsy miverina any aho. Te handohalika na ianao an'ilay izy fa feno fankatoavany ity tovovavy ity ary tsisy tombotsoany amin'izany. Saingy fantany ny Salamo 7:1-2 fa misy valisoa lehibe ho any izay mankatoan'Andriamanitra. Fa efatra ary mankatoan'Andriamanitra na dia maharary aza Jesosy no ohatra amin'izy ity. Filipiana 4:2 jereo. Jesosy dia nanetry tena ka nankatoa hatramin'ny fahafatesana. Raha tao amin'ny Sahedena izy dia hoy izy hoe ray raha misy fomba hafa ka tsy mandalo amin'izao, misy lalana hafa raha sitrakao fa tsy ny sitrapoko fa aoka ny sitraponao no atao. Ambarako aminao tsy embodra izy rehefa nanao izany vavaka izany. Hitanao ny antony izany satria niady tamin'ny fiarovana ny nofony izy mba hakatoavany ny rainy, fa ny safidy fankatoavana izy. Ary Jesosy no ohatra ho antsika ary Petera manao ity fanambaranty. Petera 1:4 ko satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao fiadinareo izany saina izany fa izay efa niaritra tamin'ny nofo dia afaka tamin'ny fahotana. Misy zavatra manandanja be tiako tondroina eto. Ny fomba pivavahana tsy izy dia hikatsaka fijaliana mba ilana sitraka amin'Andriamanitra hakely io ilay tompoiny. Kanefa ilay tena kristianina dia anao izay ankatoavana an'Andriamanitra ary satria tsika miaina amin'izao tontolo izao lavo dia mety hahita fijaliana isika. Ka ny fanontaniana perantsika dia hoe inona no nanome hery an Jesosy mba hankatoan'Andriamanitra na dia hatramin'ny fahafatesana azy ka tsy nampaninina azy ny tsembodra. Ny valiny dia Hebreo 5:7. Raha mbola tetỳ an-tany Jesosy dia nanao vavaka sy fifonana tamin'ny antsoantso mafy sy ranomaso ary ren'Andriamanitra ny vavaka izay nataony vokatry ny fahatahorany an'Andriamanitra. Ny fahatahorana an Jehova natonga azy nankatoa hatramin'ny fahafatesana. Hoe Petera hoe ko satria Kristy efa niaritra ho antsika dia aoka ho vonina ianao. Betsaka ny mpino tsy vonina ny hiaritra. Eritrereto hoe misy miaramila andeha hiady ka tsisy basy, tsisy fiarovana, tsisy ninina mihitsy. Tonga dia ringana. Zany koa no mitranga rehefa tsy vonina hiady ny kristianina amin'ny resaka fiaretana. Kanefa dia betsaka izany. Rehefa miaritra vokatry ny fankatoavana izy dia taitra sy zendana mihitsy izy ireo. Ka ao anatin'izay fahatalanjonana izay dia manohitra izy fa tsy mihetsika. Ny mpino izay matahotra an'Andriamanitra
dia mivonona foana. Ny zava manandanja indrindra dia ny mankatohan'Andriamanitra, tsy mampanina ninonina fanoherana, ninonina fanenjehana, ninonina fijaliana, dia ankatohan'Andriamanitra tsika, satria tsika dia tena mahalala azy any anaty noho ny fisian'ny tahotra masina ao anatintsika, ary tsika koa tia azy. Enoko fa mandray zavatra ianao amin'izany larana fa 5 ary zany tsika izao. Ny olona mangovitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia mankatohan'Andriamanitra 100 isan-jato. Jereo nge Saoly mpanjaka fa feno ny kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny Amalekita, finoy daholo ny lehilahy, ny vehivavy, ny ondry, ny omby sy ny biby fiompy rehetra, ary ingano daholo reo. Lasa Saoly avy eo andeha ataontsika hoe manana mponina miisa 200 ny Amalekita, dia nyvonoiny 7,707 alina, fa ny ray ihany tsy mivonony. Dia ny mpanjaka io nahoana? Satria rehefa mitondra mpanjaka anankiray babo ianao avy any amin'ny firenen-kafa, dia iny mpanjaka iny zany no amboaranao mandehandeha. Ka amboara mandehandeha tao andapan'ny Saoly zany ty agaga ty. Nisy tombotsoany manokana ny tsy namonony azy, fa ny vonony kosa ny 7,700 isan-jato ny olona. Dia niteny Samuela fa Andriamanitra dia nilaza fa nikomy taminy ianao. Ka ny fankatoavana zay saika vita dia tsy fankatoavana, fa ny fankatoavana dia fankatoavana rehefa 100 isan-jato. Zao no lazako aminao. Mety isy olona ilaza hoe fa maninona moa ianao tsy mba mijery any 7 isan-jato amin'ny zavatra efa vitako kosa? Tsy fankatoavana 100 isan-jato zany. Ny matahotra an'Andriamanitra dia hoe ankatoa 100 isan-jato aho amin'izany. Izany mahatonga an' Jesosy milaza fa rehefa nahatanteraka ny zavatra nasaina nataonareo nareo, dia lazao fa mpanompo tsy mahasoa izay fa izay tokony ho nataonay ihany no nataonay. Lioka 7:10. Ny porofo miisa 5 ahitana fa matahotra an'Andriamanitra ny olona iray dia mankatoa avy hatrany, mankatoa na dia tsisy dikany aza, mankatoa na dia tsisy tombotsoa aza, mankatoa na dia marary aza, mankatoa 100 isan-jato. Rehefa mirehatra ao anatinao ny tahotra an'Andriamanitra, dia tsy ao anatin'ny fanatrehany ihany ianao ny ankatoa, fa vao mainka ianao ankatoa na dia eto tsy eo aza izy. Nandray zavatra ve ianao androany? Manan-tena eo aminao indray ary. Atolotra anao ny Messenger X, application vaovao isintonana vidéo anarahana fandaharana, fampianarana marobe azo safidianana avy amin'ny John sy Liza Bevia. Ahitana vidéo fampianarana, audiobook, e-book, sary mihetsika, baiboly ary maro hafa. Application azo ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra sady maimaim-poana amin'ny fitenim-pirenena maheriny 270. Fanaova mpianatra ho an'ny rehetra naiza na izy. Téléchargeo na alao amin'ny messengerx.com. Wow, mino hoe mihitsy zay hoe nandray ianao hafatra avy amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony, ary mihitsy zay hoe anova ny kalitao amin'ny fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra zany. Ny fatahorana ny Jehova amin'ny endriny roa ny jerevantsika teo dia hoe mangovitra amin'ny fanatrehany ary faharoa mangovitra amin'ny teniny. Avelantsika amin'ny proverbalia anazava atsika ny tapany voalohany amin'izay afatra. Ia, misaotra an'Andriamanitra sika, aleloia be mihitsy fa tena fahasoavana ny ahafahantsika tena mandre an'izany fampianarana izany. Na dia ataoko raha hoe misy zavatra zany mety efa rentsika ihany, dia amin'ny fotoana ohatran'izao ny fanahy masina tena mamoha antsika mihitsy andeha amin'ny lalana tokony ho izy. Niresaka ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny voalohany teo hoe mifantana ny tenin'Andriamanitra izay tiana katoavina. Nanome ohatra izy momba ny zanak'Israely mba ahafahan'izy ireo hoe manota foana dia izay tiany ankatoavina ihany ny ankatoavina. Fa zao nilaza kosa nefa ny Isaia 9:2 hoe ho tahiko izay olona manana fo feno fanetretena, izay mangovitra noho ny teny koza izy. Ny mangovitra eto dia lazainy mpanompon'Andriamanitra teo hoe mijery mibanjana, izany hoe manana fifantohana mihitsy. Kanefa ny tadiavin'Andriamanitra dia zao olona mibanjina ny teniny. Ireo no henon'Andriamanitra ireo, fa tsy olona manao fanompoana be fotsiny
kanefa tsy makatoa zato isan-jato izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Filazantsara ny Jaona toko voalohany dia milaza an'izao hoe tamin'ny voalohany ny teny dia ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izany hoe olona mibanjina an'Andriamanitra ny tadiavina, olona mankatoa ny tenin'Andriamanitra fa tsy hoe izay tiana ankatoavina ihany na izay tiana ampanjinina ihany no mpanjinina, dia nefa ny izay tiany atao ihany ny atao. Faharoa, ny tiako hoe tsindriana kely fotsiny koa angambany dia izao hoe mankatoa foana isika na eo amin'ny fanatrehana, izany hoe na eo anatina fivoriam-bavaka na anatina seminera na rehefa tena matsapa ny fanatrehana, na koa hoe tsy matsapa an'izany fanatrehan'Andriamanitra izany, Andriamanitra dia eo foana ary tokony haneho fanajana azy foana isika izany amin'ny fotoana rehetra. Izay angamba ilay hoe mangovotra amin'ny tenin'Andriamanitra sy mangovotra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Asa mino fa mbola misy zavatra be dia be azonareo hanampianan'izay. Amen. Wow. Mankasitraka Brother Bali ary misaotra ny pasteur Narindra ihany koa tao anatin'izay fanasafana izay sy ny fanambarana teo zany fa dia maniry asika hijanona kely eo, so mbola misy manana fanamariana ihany koa tsika na fanontaniana dia ararodiko ihany hoe apetrao eo amin'ny commentaire ilay izy mimokomana ao amin'izay zavatra izay mety azonao atao manoratra fanontaniana na fanamariana na ihany koa azadino ihany koa raha sitraka ao azadino ny mandefa n'ilay présence anao raha mbola tsy nandefa ianao. Raha fa nandefa dia aza mandefa intsony fa efa ampy ny anankiray iny, fa raha mbola tsy nandefa ianao dia alefaso ilay AOG SS4 izany. Le fanatitra atao takalon'ny fiainana amin'ny fahotana izay ilay hitantsika teo tena zavatra grave be zany. Hainareo ve anampiko ilay teny Brother Bali teo hoe i Davida dia niteny tamin'Andriamanitra izy rehefa avy nanota izy nijangajanga tamin'ny Batseba, dia misy izy hoe taminao dia taminao nanotako Andriamanitra, le amorony fo madio io zany. Taminao dia taminao nanotako Andriamanitra, amorony fo madio inona moa ny aorianan'iny teny iny? Tsy fanatitra no sitrakao, fa raha tsy zany dia nomeko ihany. Davida dia mpanjaka filoham-pirenena, mpanan-karena, tsy nanana problème amin'ny resaka fanatitra izy izany. Dia izay ny antony tonga azy ny teny hoe tsy fanatitra ny sitrakao, fa raha tsy zany dia nomeko ihany. Ny fanatitra izay ataontsika dia tsy azo tambazana mihitsy atakalo ny tsy fankatoavana sy tsy fanajana an'Andriamanitra. Tsika mety mieritreritra hoe za mandray anjara be amin'ny asan'Andriamanitra ara-bola, mandray anjara be amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny lafiny mitarika fiderana, mitarika isan-karazany sy ny sisa. Za mandray anjara be amin'ny asan'Andriamanitra amin'izao, fanatitra daholo ireny, fa tsy ireny ny priorité amin'Andriamanitra raha ohatra ka alahatra amin'ny fankatoavana. Asa raha marina zay Brother Bali, zay mihitsy ilay izy zay mihitsy ilay izy zay. Asa raha azonao ampiana zay. Ya, tsaroka eto fotsiny noho tamin'ny mianatra ny fiderana dia zao hoe ny définition ny fiderana anankiray dia zao ny fiderana dia fiainana. Dia tena izay fiainana izay fankatoavana izay mihitsy ny fankatoavana an'Andriamanitra mihitsy ny prioritaire amin'Andriamanitra, fa tsy le hetsika ivelany, tsy le mbola le hira, tsy le mbola zavatra hafa, fa le tena fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Izay angamba no azoko anampiana azy. Marina mihitsy zay. Fa dia tena marina zay ary tena izay mihitsy ny ambaran'ny soratra masina zay fa dia zava-dehibe zany ny fanananao fanambarana, fa ny asa fanompoana izay ataonao dia tsy azonao atakalo mihitsy ny tsy fankatoavana na fahabangana tsy fankatoavana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra pasteur Narindra ihany koa, fa dia asa pasteur Narindra koa mino fa manana zavatra ambara ho an'io na mety teboka manaraka ihany koa izany asaintsika pasteur Narindra. Dia ho anareo izay ao anatin'ny manaraka ny live ihany koa raha misy fanamariana, fanontaniana, azonareo apetraka soamantsara izany. Amen.
amen amen. Apikeo ary le teny hoe mangovitra teo e, le mangovitra amin'ny tenyko a araka ny fanazavan'ny brother Bali teo a, le fangovitana amin'ny tenin'Andriamanitra dia ianao zany a tena le hoe mijery a mibanjana manara-maso dia ambenanao zany a le tenin'Andriamanitra mba ho tanteraka tsara tsakany sy andavany, zay le izy. Ambenanao mihitsy tandremanao, tsy misy antony avelanao a atonga le tenin'Andriamanitra tsy ho tanterakao na tsy tontosanao a ny fankatoavana azy. Zava-dehibe izay zavatra izay. Ary koa le fankatoavana le ilay Filipiana toko faharoa tenenin'ny Paoly teo a, le hoe koa amin'izany raha lahy malalako tahaka nankatoavanareo hatrany fony tsy mbola teo aminareo a fa ankehitriny dia bebe kokoa za raha eo a raha tsy eo a, somary ohatrany hoe complexe kely le phrase fa aloha hoe mekely io teny io melohany tenena amin'ny pasteur Narendra fa ny tiany Paoly tenenina amin'io dia zao hoe nareo a ry Filipiana rehefa teo imasoko dia tena nankatoa mihitsy nareo. Ianareo rehefa teo imasoko rehefa nitory teny a dia manao amen be nareo, matavy be ny amen, miredona be mihitsy ny amen, ary misy mitsangana mihitsy ara dia misy mitehaka mihitsy azy ao anatin'izay. Zay ny tiany Paoly tenenina ao anatin'io. Fa rehefa tsy hoe masoko amin'izay nareo dia tokony mihoatra noho le amen be, le redona be ataonareo a ny fankatoavanareo ny tenin'Andriamanitra. Zay a ampitaiko. Asa raha marina zay pasteur Narendra. Ny tompoko tena marina mihitsy zany. Dia ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny fankatoavan'ny olona matahotra an'Andriamanitra ihany koa nisy teboka efatra no jerentsika teo a, hoe Andriamanitra mahalala an'izay tena mahasoa. Andriamanitra ihany mahalala an'izay tena mahasoa antsika. Dia Andriamanitra dia fitiavana madio, ary izao ny fatoan'ilay fitiavany. Ny teboka fahatelo ny zaram-panompon'Andriamanitra ihany koa teo a, dia izao hoe Andriamanitra tsy hampanao zavatra izay hanimba. Ary ny fahaefatra dia hisafidy ny ankatoa izay lazainy a. Tsika zany dia hisafidy izay ankatoan'Andriamanitra izay. Dia misy porofo 5 no resahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo momba an'izay fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra izay. Voalohany dia hoe fankatoavana avy hatrany. Izany hoe tonga dia ny eo dia mankatoa. Ary ny faharoa fankatoavana tsy manontany ny antony hoe inona ny antony le izy fa tonga dia mankatoa fotsiny. Ary fahatelo fankatoavana tsy mitady tombotsoa, tsy mitady ny intérêt. Ary fahaefatra fankatoavana ao anatin'ny ratra. Ary fahadimy dia fankatoavana zato isan-jato. Afaka azavain'ny proverbe ve izay lalindalina kokoa izay teboka anaky ny 5 fankatoavan'izay. Eny pasteur mankasitraka be dehibe. Ireo le fankatoavana miisa anaky 5. Fiantsoantsika azy moa dia hoe fankatoavana taranja 5 ao anatin'ny fankatoavana. Zay mihitsy ilay izy. Taranja anaky 5 ao anatin'ny fankatoavana. Izany hoe ny fankatoavana zany dia manana taranja anaky 5. Io ny teboka voalohany izay hoe io ny teboka voalohany na taranja fototra. Ilay izy, io zany taranja fototra ho amin'ny fankatoavana izany. Dia voalohany dia le hoe mankatoa avy hatrany. Mankatoa avy hatrany izany hoe tsy mangatakandro ianao amin'ilay révélation izay azonao nomen'Andriamanitra anao. Izany mankatoa avy hatrany ianao. I Abrahama moa no ohatra ao anatin'io raha tsikaritra sy hitanareo ilay Genesis toko faharoa amby roapolo ahitana ny tantaran'i Abrahama no baikoin'Andriamanitra na no tenenin'Andriamanitra na sain'Andriamanitra nanolotra ny Isaka mba ho fanatitra. Dia izay mihitsy io tantara io. Raha jerenao hoe andininy fahatelo amin'ny Genesis iny ny andiny voalohany miteny hoe entony zanakao, le lahy tokanao, le tianao indrindra. Ireo zavatra telo ireo, zanakao, lahy tokanao, le tianao indrindra. Dia fahaefatra Isaka izany. Spesifien'Andriamanitra tsara mihitsy ilay zavatra tiany Abrahama atao. Dika zavatra ngezabe zay. Andriamanitra zany rehefa miporisika anao hanao zavatra iray dia tsy zavatra bambaray fa zavatra spesifika tsara. Satria nahoana
i Abrahama dia nanana ny Ismaela, tsy problème amin'ny Abrahama mihitsy nanolotra ny Ismaela raha ny teny Andriamanitra hoe andana tolory ny zanakao dia zay tianao atolotra amin'izy mirahalahy reo izany, fa spesifien'Andriamanitra zanakao lahatokanao le tianao indrindra Isaka nomeny ny anarany. Andriamanitra dia spesifika tsara amin'ny resaka fankatoavana, rehefa izaha toetranao izy amin'ny fankatoavana dia spesifika tahaka an'izay Andriamanitra izany, zava-dehibe izay zavatra zay izany. Ka avy hatrany hoy ny 7 hoe ny fo maraina Abrahama, zay le izy zay, ny fo maraina Abrahama 7 amin'ny Genesis 22 zay izany. Inona ny dikan'ny fo maraina? Nataony aloha be le izy, nataony avy hatrany le zavatra, omaly alina Andriamanitra ny teny, tonga dia ny fo maraina izy nanatanteraka azy. Ary inoko fa tsy niteny tamin'ny Sara havadiny izy, fa nandeha moramora izy mitondra ny zanany izy nitenen'ny secret koa ny zanany dia lasa izy inoko izy fa ny baiboly tsy niteny an'izay. Nankatoa avy hatrany Abrahama, zay le voalohany zay. Ny faharoa dia le fankatoavana tsy manontany an'le antony. I Abrahama dia tsy nanontany hoe fa maninona Andriamanitra, fa angamo tsy ianao ihany nanome an'ity zazy ity, angamo tsy ty ihany le niteneninao hoe amin'ity ity ny azahoana taranaka dia taranaka tahaka ny fasika sy tahaka ny kintana. Tsy nanontany antony Andriamanitra. Ohatr'izay koa Andriamanitra rehefa mibaiko anao hanao zavatra anankiray, testeny ny fankatoavanao, dia asainy ianao manao zavatra dia mijery maso anao fotsiny izy hoe ahoana ny ataonao. Tsika dia ozy izy ny teny John Bevere teo hoe ankehitriny ny filazantsara na ny fitoriana filazantsara amin'ny Amerikanina ny teneniny dia ozy izy hoe tsy maintsy arangaranganao aloha le tombotsoa, zay le anankiray manaraka zay. Fankatoavana tsy mitady tombotsoa izany, tsy maintsy mandrangaranga tombotsoa ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpitory filazantsara, zay vao anatanteraka ny mpino. Inona ny anton'izany zavatra zany? Ny anton'izany dia tsotra be. Ny anankiray dia misy olana avy aty amintsika mpitarika zany, ity dia biblical leadership, fanofanana ho amin'ny fitariana. Dia tsika mpitarika indraindray mba hampazahoana aina olona dia mitady zavatra pozitifa be dia be izany. Zay ny ray amin'ny antony mahatonga an'izay any ka lasa manangana taranaka mpitady tombotsoa tsika, zay vao mankatoa izany. Fa ny an'Andriamanitra dia tsy voatery hahita tombotsoa ianao raha ohatra ka tia hankatoa, na hoe tsy ianao zany no mitady ny tombotsoa anao fa ho azonao foana io tombotsoa io. Abrahama ve nahazo tombotsoa sa tsy nahazo? Nahazo izy. Taorianan'izay dia no amafisin'Andriamanitra ny teny fikasana ny amin'ny fanekena hoe dia anao fanekena aminao aho ny taranakao ahazo ny vavahady ny fahavalony. Anao fanekena fa ny taranakao ny tahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany, no amafisin'Andriamanitra lezany. Fa efatra dia mankatoa anaty ratra izany. I Abrahama dia naratra ara-pihetseham-po nitondra ny zanany nandeha nakeny amin'ny tendrombohitra izany. Marina tsy zoviana amintsika izany. Fa naratra ny fihetseham-pony Abrahama. Ary hoy aman-tsenareo teo hoe azoko antoka fa tsy niteny tamin'ny maman izy tamin'izany fotoana zany, fa raha maman tia zanaka be zanaka voazo tsy fantatra hoe firy taona Isaka, 30 taona, 20 taona teo mamy be zany fitiavan'ny zanaka zany. Na raisitsika hoe tao anatin'ny adolescence Isaka tamin'izany ohatra, mamy be ny fitiavan'ny maman an'izany zanaka zany, ary zanaka lahy koa io raha teo izany, zanaka lahy io tiany maman io, tsy teny amin'ny maman zany Abrahama hoe ory chérie ny teny tamiko ny tompo fa ho ajedaka Isaka. Tsy azoko antoka mihitsy fa tena tonga dia hiteny mihitsy Sara hoe tena faminaniana sandoka zany, vision tsy izy zany zavatra zany. Fa ny nankatoa Abrahama dia tsy niteny izy fa niaritra ara-pihetseham-po izy tamin'ny vadiny, niaritra ara-pihetseham-po izy tamin'ny zanany, satria izy ny zanany hoe dada ity ny kitay dia ity ny afo, fa iza izay fanatitra. Dia verina fa tsy mandratra ve ny miainao an'izany zavatra zany? Rehefa mahazo an'ilay boky ianao dia vakio tsara fa tena hitanao mihitsy ohatran'ny mahita film mihitsy ianao ao anatin'izany, hitantaran'ny fanahy-masina ny révélation tokony ho azo ao anatin'izany. Fa tena misy ratra natrehan'i Abrahama tao anatin'izay tranga zay. Ny farany dia fankatoavana 100 isan-jatona 100% izany. Fankatoavana 100% dia tena zava-dehibe ao amin'ny sekoly ny fankatoavana. Ny fankatoavana voalaza teo ny fankatoavana saika vita, zany hoe 99% dia tsy fankatoavana ny anaran'izay izany. Inona ny anaran'izay? Samuela voalohany 15, 22, 23 miteny ny anaran'izay fankatoavana saika vita zay.
Samuela voalohany 15 22 23 ozy Samuela mantsiany Saoly hoe fa ny ditra dia mitovy amin'ny manao fankatovana. Nambarany Saoly fa ny fibarareoka ny ondry izay tsy ny vonoana sy agaga tsy ny vonoana dia ditra na fikomia na fikomiana. Izay ny tenenan'ny Samuela azy, izay ny tenenan'ny tenin'Andriamanitra an'ilay izy izany. Dia Saoly mbola niezaka nandrakotra an'izy tamin'ny spirituel be hoe fanatitra ho an'i Jehova, tahiny tompo ianao ry Samuela, fanatitra ho an'i Jehova zany zavatra mibarareoka be zany. Zany ny tenenin'ny Saoly kanefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra zany. Inona ny tena tenenina amin'izany? Indraindray tsika ao anatin'ny tsy fankatoavana dia spiritualisentsika ilay tsy fankatoavana hoe mbola entina mbavaka fa mitoetra tokantrano maso kely aloha amin'izao fotoana zao fa mbola mitondra mbavaka fa ny tompo manampy anay momba anay. Izany. Rehefa miteny ny tompo hoe mandehana amin'ny sora-panambadiana dia ataovy izay zavatra izay fa aza spiritualisena intsony ilay izy. Mianatra momba ny tahotra an'Andriamanitra tsika dia ampitiavana ny tenenana izany. Ary ohatra ray izay fa misy zavatra be dia be ao misy zavatra betsaka ilaina hitsy eo amin'ny fiainantsika. Izay zao raha mitory sy mampianatra dia araka ny tenin'ny brother Balito fa mianatra zavatra be dia be mihitsy ao anatin'izao fianarana fanajana an'Andriamanitra izao. Amen. Misaotra pasteur Narindra amin'ilay fametram-panontaniana ary misy manana remarque koa namantsika ao misy manana faneho-kevitra koa andonge ho ezahantsika jerena ihany reny mialohan'ny firavahantsika izany. Namantsika sasany zao misy nametraka fanontaniana Jacques Antoine ahoana ozy izy ahoana ilay fanamariana atiny fanamariana kely ny olany fankatoavana mihitsy nahazo any Adama ka nahatonga an'ilay fahalavona lehibe ary izay ihany koa mahavony mpanompon'Andriamanitra maro hatramin'ny androany ary marina i Jacques Antoine amin'izany fa dia mandray lesontsika. I Mosesy dia tsy nankatoa an'ilay hoe mitenena amin'ny vatolampy fa nikapohan'ilay vatolampy tonga dia ny anjara voatendriny no takalo an'izay zavatra izay izany. I Abrahama kosa dia nankatoa hatramin'ny farany tonga dia taranaka tahaka ny kintana sy tahaka ny fasika no valisoa azo tao anatin'izany. Hitanareo ve efa samy hafana be izany. Mosesy voasazy Abrahama voataha tao anatin'ilay izy. Natanaela koa dia nanao faneho-kevitra tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokotompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapon'Andriamanitra any an-danitra. Wow, yes, marina mihitsy izay zavatra izay. I Sara fiderana koa manana fangatana fanazavana satria Andriamanitra dia manatrika ny zavatra rehetra na tsapanao na tsy tsapanao azo atao ve anefa ny mangataka ny fanatrehany sa hoe satria izy efa eo foana dia tsy ilaina mangataka hoe manatre eto. Tsara ilay fanontaniana. Fanatrehan'Andriamanitra ao amin'ny Baiboly dia misy karazany izany. Rehefa mandray an'ilay boky ianao dia ho hitanao soamantsara ilay izy fa aleo meko kely amin'ny ambangovangony araka an'izay azo atao ilay izy. Misy karazana fanatrehan'Andriamanitra 3. Fanatrehan'Andriamanitra manerana an'izao rehetra izao. Ny mason'i Jehova dia eny tontolo eny manerana ny tany rehetra hoy ny tantara faharoa izany. Naiza naiza dia hitan'Andriamanitra mihoatra noho ny GPS ny an'Andriamanitra ny fahaizany mahita zavatra izany. Ny fanatrehana présence larana faharoa dia ilay ambaran'ny Efesianina toko voalohany 7:17 manao hoe ao aminareo rehefa nasiana tombo-kase dia tombo-kase ao amin'ny fanamasina izany. Dia fanamasina dia monina ao anatinao izany. Zay ny faharoa zay. Misy présence an'Andriamanitra foana ao anatinao en permanence na amin'ny fotoana rehetra. Raha mbola tsy manoto ianao dia tsy miala io présence io. Ozy Davida hoe aza manala ny fanahinao masina amiko. Ny présence larana fahatelo dia ny fanatrehan'Andriamanitra mba hampisehoana. Izany hoe rehefa mitsidika Andriamanitra anatina toerana anankiray dia misy manifestation ilay présence. Tahaka ny asan'ny apôstôly toko faharoa no ohatra amin'izay 1:1 ka hatramin'ny 4. Asan'ny apôstôly toko faharoa. Rehefa teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra dia niditra amin'ny fanamasina namangy ny présence an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Dia tahaka ny rivotra mifofofofo ny fidirany dia nisy lela mitarena afo teo ambonin'izy rehetra ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy rehetra. Zay le karazana présence reo. Telo ihany reo meko reo fa rehefa mamaky ny boky ianao dia ho hitanao soamantsara fa mahafinaritra be mihitsy misitraka an'ireo. Noho izany azo atao ny mangataka ny présence an'Andriamanitra
mety hisitraka n'ilay famangina angamba ianao dia mangataka présence ianao satria fanamasina dia namangy na nitsidika nanotrona koa izy ny akamaroantsika azo ilazana azy daholo zany zay a le présence an'Andriamanitra izay takitsika ilayntsika sy angatahntsika foana isaky ny mivory isika izany dia faranantsika midora lay manjaka ary remarque kely zava-misy amin'ny pasteur ankehitriny dia ny tsy fankatoavana avy hatrany no hita soritra fa mangataka famantarana tahaka ny Gideona. Tsara be zany fanambaran'izany, marina mihitsy zany. Tsika dia tsy natao hangataka famantarana ety ivelany mba hankatoavana an'Andriamanitra. Gideona dia natao hangataka nahoana? Satria Gideona dia olon'ny testamenta taloha, ary tany amin'ny testamenta taloha Genesis 9:1-10 dia milaza fa ny fanan'Andriamanitra dia tsy afaka nipetraka en permanence tamin'ny olombelona. Ny fanan'Andriamanitra afa-tsy tamin'ny mpanjaka mpaminany ny mpisorona ihany izany. Tsy afaka mipetraka tamintsika olombelona ny fanamasina, vokatr'izany dia tsy maintsy ny antehitra tamin'ny famantarana tety ivelany ny mpino ny testamenta taloha. Zay no nahatonga ny Gideona nangataka famantarana. Fa ty amin'ny testamenta vaovao Jaona 5:4-4 dia voalaza fa ho avy ny fanamasina dia izy no hitary dalana anareo. Zany hoe ny fanamasina efa ao anatinao dia izy no mitary dalana anao, dia ny famantarana ety ivelany zany dia mipirina raha tsy efa Andriamanitra mihitsy ny te haneo azy. Averiko indray mandeha, famantarana ety ivelany dia mipirina soamantsara raha tsy afa-Andriamanitra mihitsy no te haneo an'ilay famantarana. Fa ianao dia tsy natao hitaka famantarana ety ivelany mba hankatoavanao an'Andriamanitra. Marika ny tsy finoana zay, fisalasalana, fa raha hankatoa ianao dia ny fanamasina ihany dia ampy hitarika anao ho amin'izay fankatoavana izay. Amen. Eny are, feno be ny fotoanantsika fa tsy maintsy mirava ara-potoantsika raha sitrakareo fa dia misaotra pasteur Narindra, misaotra brother Bali tamin'ny fiarahan'androany dia asa raha misy teny farany aloha mety ahafahan'ny pasteur Narindra mamintona azy mialohan'ny anaovana filazana izany. Eny tompoko. Eny tompoko. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ity fotoanandroany ity mihitsy zay fa tena nandray ianao ary tena hisy fiantraikany lehibe amintsika mihitsy ny ty tahotra fanajana an'Andriamanitra ity. Session efatra androany zany no nataontsika. Raha pitsitsika ny mamarana anazy, session faefatra sy fadimy no ataontsika raha pitso zany dia asaina fadimy sy fahenina azafady tompoko, misaotra indrindra. Session fadimy sy fahenina zany ny rapitso dia asaintsika rehetrarehetra hanatrika an'izany satria ny ao amin'Andriamanitra moa zany dia ny farany tsara foana noho ny fiandohana. Dia tena efa tsara le lesona anaky efatra zay fa mbola ho tsara lavitra ny rapitso dia asaintsika hanatrika an'izay. Dia mino hoe tena nandray sy ny tompontsika tao anatin'izay efatra andro zay dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra ny Jesosy tsika, misaotra ny prover Epafra, misaotra ihany koa ny prover Bali zay niaraka teto androany dia misaotra tsika rehetrarehetra zay nanaraka teto nandritra an'izay efatra andro zay ho tahian'Andriamanitra indrindra ne tsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia angatahantsika prover Bali vavaka marana ny fotoana. Melohan'ny amarana ny brother Bali ngambany no filazana kely raha sitrakareo satria moa zany raha pitso no famaranana. Raha sitrakareo dia ndao mba hiditra amin'ny fitotsika raha pitso, ndao mba hiditra 19h tsika raha sitrakareo adiny ray meloa satria anao session anankiroa zany tsika. Dia andao hiditra amin'ny fito raha pitso sabotsy zany amin'ny fito dia fitaitsika ny session anankiroa ary ao anatin'izay moa tsika dia orinan'izay dia anomenareo ny fandaminana. Raha marina moa zany mekely eto melo ihany ny fandaminana hoe mekely ato ny fandaminana hoe amin'ny raha pitso io zany raha sitrakareo dia anao filazana zay momba ny fafana mahazo ny boka ho anareo izay ety amin'ny faritany Antananarivo. Dia
ianareo zany asainay anatona ety amin'ny aisom menay rapitso ny antsipiriany anatony ety amin'ny aisom nareo aka ny boky nareo any amin'ny faritany indray dia ho alefanay colis ny boky makany aminareo amin'izay toerana misy anareo izany dia ho an'ny cas exceptionnel moa afaka manoratra aminay eo ihany ianareo fa dia mankasitraka be dibe manasa brother Bali mba hivavaka ary amarana ny fotoanantsika izany azadino à 19h amin'ny fito zany ny fotoanantsika rapitso raha hivavaka tsika tompo andetsika samy hivavaka anome voninahitran'Andriamanitra tena ankasitraka raha nandray zavatra ianao mba manona vavaka any amin'ny toerana misy anao any dia iraisantsika fomba Andriamanitra ao misaotra anao zay ary manome voninahitra anao zay tena fahasoavana sy fitahinana nafahanay tena nanaraka ny fampianarana androany tena mankasitraka tena tsy manana teny be zay fa tena feno ny fonay androany ary tena tia hanambary zay androany fa tena mankasitraka anao zay misaotra ny amin'ny mpanomponao John Bivira zay tena omenao fitahina ho anay Andriamanitra Jesosy hoe dia voninahitra ho anao amin'izay zavatra rehetra efa tanteraka mivavaka izay fanahy masina mba hovanginao ny foniny tsirairay avy mba ahery ao anatiny izany teny izany mba ho feno fankatoavana ihany koa mba tsy hoe teny mandalo fotsiny fa tena ho tafatoetra ary tena hisy fiantraikany amin'ny fanomponay ianao Andriamanitra any amin'ny asa fanomponay tsirairay avy ihany Jesosy eo mivavaka izay amin'ity hariva ity mba ho arovana ihany koa ho arovana izay rehetra vona fafy mba hitsiry Andriamanitra ary ireny teninao ireny dia tsy hiverina fotsiny any aminao raha tsy hatanteraka an'izay rehetra ny ranao azy dia mankasitraka amin'ny zavatra rehetra Jesosy voninahitra ho anao tahinany ny alinay mba ho feno fiadanana ary tena hanana torimasom-pialatsasatra ny tsirairay avy dia amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana an'izany vavaka izany amen amen samy tahin'Andriamanitra daholo tompoko mandra-piony indray ho amin'ny fionantsika ary rapitso misaotra anareo amin'ny rahalahy pasteur Narindra misaotra indrindra pasteur Narindra misaotra brother Bali mirarisoa indrindra ho antsika rehetra tompoko tahin'Andriamanitra daholo